Amin'ny vaovao fahasalamana kosa izany Nomarihana androany andro maneran-tany ho an'ny famongorana ny aretina mamany lava na ny fistule obstétricale. Nivoitra tao anatin'izany fa azo trana ny aretina ary tsy tokony hahilikilika izao izay tratran'izany. Nanomboka omaly ary itoy hatramin'ny roan'ny volana jona ho avy izao kosa ireo hetsika samy famongorana izany aretina izany. Tombanany eo amin'ny 5,000 isa-taona eo ny tranga vaovao ho an'ireo vehivavy tratry ny aretina mamany lava eto Madagasikara. Vehivavy 50 no didina maimaim-poana mandritra ireo hetsika natao hamongorana izany aretina izany. Hetsika izay nanomboka omaly ary tsy farana raha tsy ny faharoa ny volana jona ho avy izao raha ny fantatra teny amin'ny CHUGRA nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho famongorana ny aretina mamany lava androany. Ny aretina mamany lava dia aretina azo tsaboana tsara ka dia iantsoana ny malagasy rehetra ny tratran'izany izay tratran'izany aretina izany mba ho tonga tsy sarasara. Ankoatran'izay dia isika ihany koa eto Madagasikara dia miezaka foana mamoana ny io aretina io ka na tapitra ny kampaina dia misy foana ny fandraisana tanana maimaim-poana ireny marary ireny izay tsy maintsy didina ho zany amin'ny fanaovana azy. Tongavy ianareo raha ohatra ka tratran'ilay aretina aza misalasala fa ny vinavina dia mety hoany amin'ny 5,000 isa-taona ny tratran'izy io. Mahatonga anazy dia efa fantatrareo mivoaka androboatra, mivoaka saripiterana ary izany dia anetanana zany amin'ny fanatonana ny hopitany amin'ny fotoanan'ny fiterana ny ihany koa ny fanaovana ny fisafona ary indrindra anetanana ny amin'ny fandrotram-piterana. Ny avy eo anivo ny UNFPA izay manana solotena maharitra vaovao eto Madagasikara sy ny vadin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina dia mitondra fanohanana lehibe amin'ny famongorana izany aretina izany izay voalaza fa tsy tokony hamenatra satria azo tranina ary entanina rahateo izay mikorina tsy satry ny amaniny mba hanantona toby-pahasalamana.